ny zavatra maika satria araka ny tenenareo teo na dia zay aza tsy maintsy jerena fa misy lafin-javatra misy zavatra anankiroa zany zay mikambana am'izao fotoana zao misy ny ministera anaty-tany dia misy ihany koa ny ministera fizara-pahefana kanefa ministera anankiray izy io araka ny teneniko teo ka ny zavatra nisan'ny lahara-pahamehana moa ary efa niteneniko izy io moa zany tamin'ny namerenana dia hoe ny famerenana ny tany-tandalana zay restauration de l'état de droit io zavatra io be da be ny zavatra vaovao ka ao anatin'izy io ary ho hitanareo fa isy zavatra vaovao isy dida mandalana vaovao zay tsy maintsy atolotray eny amin'ny antenimieram-pirenena mba isiny zay ainga vaovao ametrahana zay firenena tan-dalana ny zavatra anankiray fotsiny angamba hosinganiko ao anatin'izay raha tsy resaka afa-tsy ny hoe ahoana moa ny fehezana ty lafiny tsy fandriam-pahalemana ty satria ny zava-misy am'izao fotoana zao marina fa manao ny entsy zavatra mpitandro ny filaminana fa azadinontsika fa eny amin'ny distrika misy antsika tsiraray avy reny misy ny solon-tenam-panjakana ka io zany omendanja misimisy kokoa reny solon-tenam-panjakana reny satria reny ny lohany reny ohatra hoe hovonana iadiny tafo ahafahana miara-miasa amin'ireny mpitandro filaminana mba ahazoana vokatra tsara zay zany lahara-pahalemena anankiray lahara-pahamehana faharoa moa zany mazava loatra dia ny fametrahana amin'ny tokony izy ny rafitra rehetra ao amin'ny lalam-panorena mikasika ty fizara-pahefana zava-misy manko hatramin'izay indrindra tamin'ny repoblika fahatelo nalefa le constitution dia nijanona teo amin'ny commune fa tsy tafapetraka ny département sisy ka niezaka zay ho ataonay ary amin'ny fotoana fohy amin'ity indray mitoraka tya dia ny fametrahana reny rafitra rehetra fizara-pahefana zany reny ao anatin'izany ny commune anatin'izany ny faritra ary anatin'izany koa ny faritany amin'ny mahavonon'ny fizara-pahefana azy zao manko ny zava-misy tsika zany mbola mieritreritra hoe mbola ao anatin'ny tetezamita foana tadidio foana ny teny filoham-pirenena fa hoe aoka zay mivadika ny pejy ary hitanareo fa roa volana izy nandeha tany velany efa betsaka ny firenena namana efa manolo tanana lafiny ara-bola ny teneniko io ary tsy resaka lafiny ara-bola ihany na assistance technique sy ny sisa mieritreritra raha tena zay tokoa ny lahara-pahamehany ty firenena tya dia tsy maintsy mirosotsika fa tsy atao sakana zay lafiny ara-bola zay zany raha mijeren'ireo le sary maromaro efa ambadika atsy reka relatoroministra anisan'ny anakaiky vahoaka daholo reo olona rehetrarehetra reo ianao reo anisan'ny mba hoeno anakaiky vahoaka mpanentanana amin'ny resaka fanazavana amin'ny resaka lafintany ny zava-misy manko ary efa niteneniko teo nataoko vazivazy moa izy iny tao amin'ny taleny lafitany misy efa nahita ary tsy mirearea fa mpanetretena tena zany saika hitako daholo ny distrika rehetra ny commune rehetra manerana n'ity Madagasikara ty anisan'ny tombony zany ary tsy hijanona amin'izay fotsiny fa tena hijery fotony marina fa eo le mpiara-miasa izay tena hoe anampy tokoa amin'ny fanatanterahana zay fanamby zay fa ny tenako araka ny teneno zao zavazava loatra je suis un homme de terrain tsy maintsy ataoko ny jerena ifotony zava-misy satria zay koa ny zava-misy matetika hoe manao programme fotsiny ny aty ambony nefa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy anatoerana ohatra ray tiako tenenina amin'izany ohatra hoe anisan'ny volet goavana amin'ny décentralisation io zany ary eto moa zany ampanitenako anareo fa folo taona lasa zay nanoratako an'ity boky ty mba ilazako aminareo koa fa tsy hoe olona tsy manana traikefa no napetraky ny fanjakana eto fa olona zay mba efa rôde ao anatin'izay fizara-pahefana zay ka anisan'ny volet goavana zay iarahana rehefa amin'ny tolakandro moa iaraka amin'ireo assistant technique vahindreo reo décentralisation dia hijery hoe atraiza ny ezaka efa vitan'zareo mikasika ny ohatra hoe fiscalité locale hoe fanomezana vahana ny entimanana zay afindana amin'ny reny vondromboantsika fizara-pahefana reny ny famindrana ny fahefana tany amin'ny senity dia fanapahan-kevitra politika zay tsy any ministera anaty tany mazava tsara zay anjarany mpanao politika ny mametraka zay iveriny fa hoe zao ny itondrana azy fa ny ministera anaty tany dia tsy mitsabaka amin'izany hoe décision politique fa anjarany mpanao politika reny anjarany filoham-pirenena miaraka amin'ireny mpanao politika reny fa ny anay dia zay andraikitra zay apetraka aminay dia tsy maintsy tanterahanay zay zany misy